Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Misy lohahevitra anankitelo ny fampizarana amintsika eto. Voalohany amin'izany dia mahakasiky ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Amin'izao tenenintsika zao dia dobo-drano feno rano ny Antananarivo renivohitra sy manodidina ary tena miaina ao anatin'ny loto ny vahoaka Antananarivo sy manodidina izay. Ary ny lohahevitra faharoa dia mahakasiky ny fanehoan-kevitra nataon'ny Général Kapsily Korotamby Ravalomanana Risara avereno amin'ny hajany sekolim-panjakana hoy izy. Izy manko anisany mpiahy ny lycée moderne Ampefiloha. Ary ny lohahevitra fahatelo farany kosa dia mahakasiky ny fandehanany Rainolainga Andry Rajoelina filoha handeha ho any amin'ny Casablanca na Maroc fa hoe izy dia anisany mpitantana mahay mitantana amin'ny firenena afrikana izay. Tsy dia vabalava-patraotrika fa hiverina amin'ny lohahevitra voalohany araka ny tenentsika teo izay hoe Antananarivo dia dobo-drano. Amin'izao fotoana izao manko dia samy niazakazaka na amin'ny solomba vamoaka indépendance na eo ihany koa na avy amin'ny mpitondra fanjakana fa indrindra ihany koa avy amin'ny mpanohitra ny antoko-timo. Samby lany teo manko zareo reo ary nanome fitaovana ary ihany koa ny sakafo, eo ihany koa ny fitaovana rehetrarehetra, ny varimasaka rehetrarehetra zany samy nanampy eo. Nefa iny dia ataontsika hoe vonjy-maika ny arak'izay ihany koa ny hamafisy ny solombavambohoaka Gaspard Fensou mahakasika fanampiana zay fa tokony avy amin'ny fanjakana zany no manao mitondra vahaolana maharitra ho an'ny ataontsika hoe Antananarivo renivohitra zany. Io dia kapitaly, zany kapitaly zany anie tokony mba ho rearea madio ary ho hitan'izao tontolo zao ary hifaninana amin'ny kapitaly rehetrarehetra maneran'izao tontolo zao. Tokony tsy trangamenatra amin'ny kapitaly rehetrarehetra i Antananarivo nefa kosa izy moa ny nitantana teo, ry zareo samy zareo ihany ny tantana teo e. Taiza moa zao ny ataontsika hoe ministra ankehitriny i Nana Ndritsin-Tohaina, izy anie ny be ny tanàna teo. Eo ihany koa ny mpandimy PDS teo. Amin'izao fotoana izao manko dia vao hitantana i Harlary Ramanantsoa nefa kosa tokony mba misy plan mipetrapetraka amin'izao mba tsy hiverenana ity dobo-drano ary tokony hanamboatra kanaly izany hoe aiza nandehanan'ity rano ity. Ny lalana rehetrarehetra dia tokony hisy canaux, hisy lalan-drano canalisation mba handehanan'ireo rano ireo. Tokony hisy fotodrafitrasa goavana amin'ny Antananarivo renivohitra zany satria mahamenatra ianao atsika resaka zao hoe handeha zao filoham-pirenena handeha Casablanca Maroc hita hoe tsara fitantana nefa hitantsika zao loto iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny zany ve de atao hoe tsara tantana. Zareo zao maiza moa ataontsika hoe miara zareo tsiny. Io zavatra io anie raha tena marina miverimberina isan-taona e. Tsy fantatry ve zany miverimberina isan-taona de izy am'zay ianao mainao tsiny. Andro ratsy, ino ratsy ekena iny fa misy andro ratsy fa io zavatra dobo-drano amin'ny tany iva Antananarivo zany efa ela tokony tondrana vahaolana hoe la rano reto tokony aiza no lalana tokony andehanana azy. Misy ihany koa manko ireo ataontsika hoe tapenary zareo le lalana, tapenary zareo manampy tany, tapenary zareo de tsisy lalana le rano fa tampina de vangongo amin'ny tanànan'olona. Eo ihany koa ny ataontsika hoe amin'ny lalana zay ka tokony hanafotodrafitrasa ngeza be mpitondra fandrakana mahakasiky an'izay. Verina antsika amin'ny lohahevitra faharoa araka tenentsika teo zay dia nanamafy manko ny Général Kapsily Korotamby Ravalomanana Risara fa hoe avereno amin'ny hajany sekolim-panjakana zay. Mitana fahatsiarovana lehibe amiko ny lycée moderne Ampefiloha hoy ny filohan'ny Antenimierandoholona androany no izy sekoly ny anarany. Izy no raim-piahy ny faha-enipolo taona ny lycée moderne Ampefiloha izay nisokafana androany 9 febroary 2024 raha amin'ny 13 Mey 2024 no ivo ny fankalazana izany. Maro ireo nanova fahalalana ka tafita tao amin'ny lycée moderne Ampefiloha ka tokony hirearea hoy ny Général Kapsily Korotamby Ravalomanana Risara. Ankehitriny anefa dia vitsy ireo mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana miatrika ireo fifaninanana sy misongadina izay.
manao antso amin'ny ministèren'ny fanabeazana pirenena arak'izany General Ravalomanana Risara hoe avereno amin'ny hajany sekolim-panjakana hisy tsangam-bato hanamariana ity fankalazana ity ka isan'izany ny fanamboarana lavadrano hoy ny General Kapsily Korotambe Ravalomanana Risara izay tokony ary miantso ny ministèra hono izy ataontsika hoe averina amin'loana amin'ny hajany ny ataontsika hoe sekolim-panjakana izay. Tena marina zany raha ohatra ka hoe misy zavatra tokony jereny fitondram-panjakana ne mba hisiany ataontsika hoe hiverina amin'ny hajany zay ny sekolim-panjakana. Voalohany dia karamanareo general na karamanareo colonel reo tokony ho ambany kokoa, tokony tsy ampiakarina foana na nareo mahazo andamity foana. Tsy trapanareo ve zany? Zareo manko zao manome lesona. Tokony ampiakarina tompoko lahy sy tompoko vavy ny karama ireo nataontsika hoe mpampianatra eny amin'ny CEG zany na mpampianatra any amin'ny lycée na ambaratonga ambony na ambaratonga rehetrarehetra tokony ampiakarina. Amin'izay koa ny mazoto ny mpampianatra mampianatra ireo ankizy ireo zaza malagasy. Eo ihany koa ny fanomezana fitaovana ankizy mianatra mba hazoto ihany koa ny mpianatra misy fitaovana dia mazoto. Mety manome fitaovana ny fitondram-panjakana fa tsy ampy ary tsy miparitaka manerana nosy. Na io ihany ataontsika hoe sekoly fanjakana rehetrarehetra nareo aza ataontsika hoe manambony rehetrarehetra reo ny raha tena marina raha ohatra ka misy hajany misy hasiny ny sekolim-panjakana dia tsy tokony alefa any ivelany fa Madagasikara ihany no efa mahampy ataontsika hoe efa mahavita izany fianarana izany. Maro ny kritera tokony afaka ataon'ny fitondram-panjakana mba hamahana izany olana zany. Resaka karama zay anisan'ny voalohany hatao amin'ireo ataontsika hoe mpampianatra ireo. Io ihany koa ny resaka fododrafitrasa, ampina ireo fododrafitrasa ireo. Izao ataontsika hoe efa moderne, tsy dradradraina foana hoe sekoly manara-penitra nefa hitantsika fa indraindray izy io poakaty, indraindray izy tenenina fotsiny le manara-penitra fa ny fitaovana rehetrarehetra tsy ampy. Eo ihany koa ny fododrafitrasa zay tsy manerana nosy tsy ampy. Ka izay ny fanambarana fanekevitra nataon'ny General Kapsily Korotambe Ravalomanana Risara izay. Andeha koa tsika amin'ny lohahevitra fahatelo araka ny tenentsika tao zay fa hoe i filoha Rainlainga Andry Rajoelina manko handeha any amin'ny Maroc Casablanca fa hoe hakamboara amin'ino moa ny tsara fitantanana izay entinao hanamarihanao ary maha hoe voafidy marina ianao fa ianao dia tsara tantana amin'ny lafin'inona mahatsara tantanao mba ataontsika tsarain'ny vahoaka malagasy. Ina tsy fijaliana misy amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka zany hoe ohatran'ny fomba hafahafa zany fangala ataontsika hoe haka amboara any amin'ny Maroc zany fa eo tsika mahita raha pirenena fa raha ohatra ka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra miadana raha ny sitsiny ianao maka amboara fa miadana ve ny vahoaka malagasy ankehitriny? Tsy mijaly ve ny vahoaka malagasy ankehitriny? Io hitantsika ihany zao olana mahazo ny Antananarivo renivohitra sy manodidina io ihany zao olana hitantsika tompon-drano rehetrarehetra ao miaina ao anatin'ny rano maloto io. Zareo samy zareo ihany ane ny tantana eo fa tsy nisy hoe nizaniza fa nga io ny antoko teo amin'ny mera teo na izy to vahaolana maharitra tompoko lahy sy tompoko vavy no tokony hoentiny mpitondra fandrakana ankehitriny. Fododrafitrasa ngeza be atao amin'ny kapitaly zany kapitaly renivohitra zany dia tsy tokony hisy ohatran'izao. Ilaozan'ny toetrandro tsika raha ohatra hoe mbola Antananarivo renivohitra kapitaly zany hisy ohatran'izao. Ekena fa hoe tsy tonga lafatra fa tokony hanao fiezahana goavambe ny mpitondra ankehitriny. Zay ihany koa no afaka zaraintsika eto manko fa reto manko misy vidéo vitsivitsy famtinana araka ny lazaintsika teo zay. Aza dino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay. Makasitraka mialoha tompoko lahy sy tompoko vavy. Tafiakatra roanjato tafo ireo trabony eny amin'ny boriboritany fahatelo amin'izao ary fokontany efatra amin'ny boriboritany fahatelo no vomafy sy anisany mizaka ny fiakaran'ny rano raha ny tatra nataon'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo Gasikara Fensoa androany efa tafiditra ny trano avokoa mantsy ny rano amin'ireo trano notsidihina androany ireo hohatrany ity solombavam-bahoaka ity. Voikava mahatratra no natao androany ho an'ny fokontany na koron-drano Andranomahery izay nandorany solombavam-bahoaka fanampiana vonjimaika ireo traboina sy ny dobo rano fa anjarany fitondram-panjakana sy ny mpanatanteraka kosa ny vahaolana maharitra raha ny fidinana ifotona nataony solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo teny Ankorondrano Andranomahery ny tolakandro teo. Tatrizay.
Ndroboka rano nijery fotony zava-nisy sy ny ainan'ny mponina teny am-boriboritany fahatelo androany nisy olom-baovaka gasikara fenisoa manoloana ny fiakaran'ny rano sy ny fiavian'ny orana. Mandeha lakana mantsy vao tonga amin'ny tanàna sasany eny Akorondrano Andranomahery izay fijaliana ho an'ireo mponina izany raha ny nambarany. Fokontany 4 ny tena voamafy tamin'ny fiakaran'ny rano ka anisan'izany ny fokontanina Akorondrano Andranomahery, Akorondrano Antsinanana, Akorondrano Andrefana sy Tsaramasay. Manodidina ny 200 tafo ny traboana eny amin'ny boriboritany fahatelo raha nambarany solombavam-bahoaka gasikara fenisoa ary tafiditra ny rano tanteraka ny tranon'izy ireo. Voakava mahatratra no atao mba hanampiana ireo mpiarabelona ho ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo gasikara fenisoa androany. Izy izay nitondra ny voatsirambin'ny tanana ho fanampiana ireo mponina eny an-toerana. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka moa dia mijery fotony ary manao tatitra eny anivon'ny BNGRC, manao tatitra eny anivon'ny commune ary manao tatitra eny anivon'ny ministera mponina zany ny anjarandraikitra ny solombavam-bahoaka. Na zany natrany aza nefany tsy mahavita mijery fotsiny fa dia nitondra voatsirambin'ny tanàna kely ahafahantsika zany manampy an'ireo traboana manodidina ny 200 tafo ireo. Dia misy zany ny vary izay nomena azy ireo, ao ihany koa ny menaka dia nomena savony sy labozia ihany koa izy ireo, dia misy ihany koa zany ny paty ary ho an'ireo ray aman-dreny na zokiolona moa zany dia nomena an'izay karazana botifoty izay zany. Anjara andraikitry ny commune sy ny fitondram-panjakana ny vahaolana maharitra fa vahaolana vonjy-maika ihany natao androany raha ny fanazavany. Vonjy vona no nataon'ny solombavam-bahoaka fa ny vahaolana maharitra kosa dia anjara andraikitry ny fahefana mpanatanteraka amin'ny alalan'ny commune Antananarivo renivohitra, amin'ny alalan'ny BNGRC, ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta zany izay tarihan'ny ministeran'ny mponina. Izay zany nataontsika androany. Mbola betsaka moa zany ireo fianakaviana izay mbola tsy nazo izay fanampiana izay saingy natolotry ny solombavam-bahoaka amin'ny feno fitiavana zany izy mba ho vonjy rano vaky zany ao anatin'ity orambe mikija sy rano miakatra ity. Tao anatiny ora mikija moa ny idina ny solombavam-bahoaka gasikara fenisoa teny am-boriboritany fahatelo androany io. Izy izay nilaza fa tsy ho adino ireo fokontany izay tsy voatsidika ho an'ny androany io. Mizara sakafo masaka, sakafo mafana ho an'ny traboana eto amin'ny CG Falerivo Apitatafo. Dia isaorako manokana ny filoha mpanorona ny Afrika Madagasikara sady mpiara-mitantana ny Firaisankina, Président Ravalomanana ny fanampy aminay nazahoana nanantanteraka amin'izao etsika izao. Dia manentana ny fitondram-panjakana manaingy mahasolombavam-bahoaka satria hitako any amin'ny tambazotra tserasera any hoe raisy ny antanana ny eo anosy zato andrefana, raisy antanana koa ny ety Apitatafika mbola eto Falerivo, misy ety amin'ny Mormon, misy mbola misy koa ny andranona ohatra. Dia tsy izao ihany tsy izao traboana tsy manatrano itoeran'izao ihany mivona mahazo aty Atsindrano fa misy ny fefoloha vaky betsaka ny rehetrana dia ny eo atao sy manokana atahorana vaky fa efa nanao vonjy taitra moa ny tena anay zany nanome boiron sy kaka nafana nanao asa kokononina nanavitra an'ilay fefoloha fa na izany raha iangaviana anairana ny fitondram-panjakana mba handray atantana ny fanamboarana ny legislateraka fa raha izany mbola hitondro indray le traboana eto amin'ny distrika Antananarivo Atsindrano. Misy firy zany no sitraka an'ilay sakafo masaka teto androany zao 700 no teto zany angamba raha ahitako an'ilay satria sakafo ho an'ny olona 700 no karakaraina eto. Boleh kamu kasih kan dia, aku baca artikel barat.